Hiresaka ny tontolon'ny ankizy indrindra ary isika eto nandraisantsika ny vahiny ihany koa moa amin'izao takariva izao dia tsy izay fa mademoiselle Elinjiva Rakotondrasoa izay avy ao amin'ny prima baby dia faly miarabanao mademoiselle Elinjiva Rakotondrasoa. Miaraba antiana soa dia miaraba ny mpanaraka ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Araka ny efa hitantsika anatin'ny fahitalavitra sy ny dokam-barotra samihafa moa dia mikarakara ny journée des parents et des tout petits ny prima baby ampatsahivina avy hatrany hoe roviana ny tatana tanterana anazy ity. Journée des parents et des tout petits dia hetsika iray araka ny fanambaranao teo karakarainy prima baby izay misehatra ao anatin'ny fanampiana ray aman-dreny amin'ny fikolokoloana sy ny fanabeazana ny ankizy vao teraka ka hatramin'ny enitaona. Io journée io zany dia 2 andro no anatanterahana anazy manomboka rapitso zoma 7 jona dia sabontoy sabotsy 8 jona ao amin'ny kasika PK 0 Madarail no anatanterahana azy. Inona ny tanjona ao anatin'ity hetsika ity? Prima baby. Ny tanjona ao anatin'ny hetsika dia mba ampiraisana ny ray aman-dreny sy ny zanaka ao anatin'ny tontolo sehatra anankiray dia ao anatin'io koa no ahafahan'ny ray aman-dreny miresaka amin'ny matianina. Efa nisy moa ny andiany voalohany tao anatin'izay hetsika izay anahoana koa sy ty andiany faharoa ity? Ny andiany faharoa dia arak'izay anaran'izay hoe parents et tout petit dia misy sehatra manokana natokana ho an'ny ray aman-dreny izany hoe ny zoma dia natao ho an'ny ray aman-dreny satria ao anatin'io misy ny conférence sy ny débat ny consultation gratuite iarahana amin'ireo manampahaizana mahakasika ny ankizy sy ny reny ny ray aman-dreny satria amin'io no ahitantsika gynécologue, thérapeute, psychologue sy ny karazany maro hafa. Dia ny sabotsy kosa tsara ihany moa ampahafantarina hoe inona avy ny fandaharam-potoana, inona avy ny zavatra ampiavaka ny andro tsirairay avy moa zany hoe zoma sy sabotsy izay. Dia izay zoma izay zany ilay efa nilazaiko dia amin'io afaka miresaka amin'ny manampahaizana manokana ny ray aman-dreny dia afaka manontany izay zavatra tiany antanina marihana fa io zoma io dia tsy misy sarany fa gratuite mihitsiny. Dia ny sabotsy indray dia ny momba ny ankizy no tena mena sehatra satria amin'io ny fampilalaovana sy ny animation dia fanomezana lokany ankizy kely ihany koa. Amin'ny 2 ora tolakandro izao ohatra dia misy fampianarana borosy nify ny ankizy kely izay iarahana amin'ny colgate dia amin'ny 3 misy spectacle momota mandritra ny 5 minitra ny halavan'io spectacle iarahana amin'ny momota io. Ny maraina indray dia fampilalaovana fizarana loka misy koa ny concours de déguisement. Manahoana kosa ny mikasika ny vidim-pidirana? Ny vidim-pidirana 2 ariary amin'ny 7 ora maraina no misokatra ny vavahady ka hatramin'ny 5 ora hariva fa ny zato tonga voalohany dia azo loka. Eny ary dia misy tiany hafa ve zavatra hafa ve tsy ny mademoiselle Elinjiva nampinana izay rehetra izay inona ny fanentanana ihany koa? Manentana antsika ray aman-dreny rehetra ho avy amin'io zoma sy sabotsy io. Ny zoma zany moa ray aman-dreny sabotsy ho an'ny ankizy kely fa ny zoma dia afaka miaraka mitondra ankizy kely ihany zany tsika ray aman-dreny satria misy ny garderie hitazomana sy iendreketana ny ankizy raha ohatra ka hamonjy conférence ray aman-dreny raha hoe atahorany sao dia anelingela zany ny ankizy kely dia afaka misy efa natokana hitazomana an'ilay ankizy kely amin'io fotoana io. Dia ny sabotsy moa zany dia milalao ny ankizy kely fa mandritra ny 2 andro kosa dia hisy hatrany ny stand ny vente fivarotana article momba ny ankizy kely sy ny mahakasika ny vehivavy zany indrindra ny vehivavy bevoka dia hisy ihany koa ny exposition ary isy ny manana stand zany rahana amin'ireo crèche sy garderie izay tonga ampafantatra amin'ny ray aman-dreny hoe iza no mety aminy amin'ny fametrahana ny zanany. Ho amin'ireo hoe varotra fitaovana isan-karazan'ireo misy fihenam-bidy moa zany amin'izy io? Marihana aloha tsy hoe misy fihenam-bidy satria tsy izay ny tanjon'ilay izy fa ny ampiraisana ny ray aman-dreny sy ny ankizy kely. Eny ary dia misaotra indrindra ny mademoiselle Elinjiva misaotra anareo avy ao amin'ny prima baby ihany koa ny tondra izay fanazavana izay. Mankasitraka.